Faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny météo eto amin'ny télévision malagasy. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia raha atao indray mijery dia alizay Antony no mandrafitra ny toetry ny andro eto Madagasikara. Na dia lavitra ara ny ivon'ilay anticyclone dia tanjaka izy io ary hiteraka rivotra misaika manerana amin'ny Madagasikara, indrindra ho antsika eto afovoantany sy ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy iny ary ny aty amin'ny atsimon'ny nosy aty. Koa ampitandremina isika ampanjona mba tsy handrika aloha any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny manomboka ny andrio ka hatramin'ny atelona, indrindra antsika any amin'ny faritry Taolagnaro ka hatramin'ny sy any Fokapa eny. Ho an'ny distrikany Analalava, manamorona ny Analalava sy Antsiranana iny koa dia aoka hitandrina isika mpampiasa ny ranomasina. Raha hitantsika amin'ny sary izao dia misy an'ity rindrina manantona ny Madagasikara ity dia inona fa tsy hisy fiantraikany any Madagasikara izy io fa izotra manaraka aty atsimon'ilay anticyclone ity. Raha ny mety toetry ny andro vao vinavina ho amin'ny rahampitso maraina kosa indray dia anorana malefaka ny any amin'ny faritry Sava sy Analanjorofo iny ary aty Atsinanana, toy izany ihany koa ny any amin'ny faritry Melaka. Ho asika eto afovoantany kosa dia andrahona ny andro ary mety arahana herika ny vao maraina be. Ifandimy kosa ny rahona simy masoandro any amin'ny faritra sisa rehetra. Raha ho an'ny tapany hariva kosa indray ara dia mbola itoy ihany ny orana malefaka aty amin'ny faritry Sava sy Analanjorofo ary aty Atsinanana aty, ary ny any amin'ny faritry Melaka ihany koa dia saika anorana malefaka. Andrahona kosa ny andro ny eto afovoantany ary ifandimy ny rahona simy masoandro ary maina be mihitsy ary any amin'ny faritra sisa rehetra. Raha ho an'ny maripana vao vinavina ho amin'ny rahampitso maraina kosa indray dia ahitana fidina noho n'ilay rivotra misaika manerana amin'ny Madagasikara. Koa noho izany dia manodidina ny 10 degré celsius ny any amin'ny faritra Vakinankaratra iny, 12 sy 12 degré eo kosa ny aty amin'ny faritry eto amin'ny afovoantany, manodidina 17 ka hatramin'ny 20 degré kosa ny any amin'ny morotsiraky Madagasikara. Raha ho an'ny tapany hariva kosa indray dia saika ahitana fidinany hatrany 20 degré celsius ny eto afovoantany ary manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré kosa ny any amin'ny morotsiraky ny nosy. Any amin'ny faritry Miandrovazo any no tena nievokevoka ny andro satria mahatratratra any amin'ny 30 degré celsius mihitsy ny maripana. Raha toa ary ianao hivoaka an'ireo tanan-dehibe ivelan'ny Madagasikara dia anorana malefaka ny any amin'ny Paris, Milan ary Johannesburg. Ho maina kosa ny andro any Nairobi sy Bangkok. Ho an'ireo nosy rahavavy ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia anorana malefaka ny any Port Louis sy Seychelles ary ho maina kosa ny andro any Saint-Denis sy Comoro any. Vita amin'ity anio ity isaorana ianao nanaraka tsy tapaka ny météo ho amin'ny rahampitso indray. Saotra indrindra tompoko.